fanazim-baovao hafa tanteraka kosa ireo dia misy ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny mivarotra sy ny fanjifana mba hiverena ny vidin'ny vary amin'ny tokony ho izy raha ny fanamariana. Izay nentiny ministra Tazafy Armand avy hatrany dia hoarantsika ny fanadidina izay nentiny Claudia Rasolosan sy Mamy Rasoanova mahakasika indrindra izay fanampanazavana mikasika ny fiakaran'ny sy tokony hidina ny vidin'ny vary izay. Makeny amin'ny tsena ny mpiasan'ny commerce zany manana lalana anao izay dia mijery ny entrepôt toy ny mahazatra efa fanaony dia mety ho isatra amin'ny fisavana facture varotra dia tsy olona zay ina amin'izay fotoana izay fa miditra ao amin'ny resaka vidina vary indray angany fanjakana fa ny tsy azon'ny fanjakana ekena dia io sehatrasa fivarotana pepenina amin'ny ankapobeny vary en particulier dia tsy sehatrasa natao akana tombobe loatra tsy maintsy ampidinina io vidim-bary io ifanaraka amin'ny marge izay takina amin'izany asa fanaovana fivarotana vary zany ohatra zao tany Tsiranana na tany Mahajanga le vary importé manko misy karazany karaha voatsaratsara ilay karazan'le vary importé dia le mpivarotra mihitsy no mialigny ny vidin'ny vary import amin'ny vary local ohatra hoe roanjato sy 1000 micron vary eto toerana raha tokony ho amidy 510 ny vary importé ko satria ny taux de mesure ny tsaratsara le vary tady hitovy endrika makalioka reny dia alahatra ny eo amin'ny latabany dia ataony 210 koa na dia tokony ho 510 ara